Amitazione scanere, maniera di supercani, elina e come la scuola Tamanina na local, sati desa ka ilutre, mas kafinara, nyana na gitam tikton, neba kapitan finara na yetsinsias, ani kalasa tuda taksi, manawa sa tem. Kaya ito dia nanas ang rewa tuktera bonfo bati ko baitsaka ni rewa rado at isawa tu plastic babi ang sangan na tuktera bawita yun tu plastic babi lene na natin na sa rosa sa nariya ari tuktera dia yasa ang exercisa awa na importante sa futuro na taxi na ano ka tinga Tamanina nileka kisabuna eto ajiampeni arimatsiava panakopano gazety dia fampatandrotsara fa misy mpiara miasa aminareo midimangy volana lasy zay satria dia voany mamiadana nany concert io atovavy tovovavy io ary voanteny ny tenako hoe anao centre de cancérologie eto Madagasikara dia izy ny teny voalohany indrindra hoe mba iriko miakateraka ny tetikasa ataony ny fitoam-pitetezana io satria tokoa masy dia ny olona voazany mamiarana zany dia tsy afaka mitsabo tena eto amintsika fa tsy maintsy mandeha makany ivelana makany La Réunion na makany a Paris na makany ivelany any ampitan-dranomasina any vo afaka mitsabo teny ankehitriny dia teny amintsika ny tenantsika rehetra fa anafatra cobaterapia vaovao isika izay manantena ary indrindra tsy andoavam-bola fa maimaitona ny sabona mba tsy sintsony ireo malagasy sy ireo avana hafa odimandry noho ny tsy fisina izany radiothérapie izany eto dia mitetikasa ataontsika dia maro satria dia tamin'ny taona 1970 dia sotra Madagasikara tamin'izany taona izany satria dia tsika dia tsy nanapaka vary fa kosa nanomana vary tamin'ny velana ary nanany lasa n'izany vary gasy zany tamin'izany fotoana izany ankehitriny dia fantatsika atsika indray na mbola manapaka vary ary zany no natonga atsika nametaka ny tetikasa hoe mba ahafahany malagasy mivelona mba ahafahany malagasy miasa dia amiraina ny famonesana tany ho an'ireo tanora zay vonona hiatrika ny famolena tokolastovavy zay no tongatsika hoe napetraka ny tetikasa ny hoe misy ny tany maitso na ny titra vert ary izay vonona dia omena ny tany avokoa amena n'ireo tanora mandritra ny 5 taona ny tany mba ahafahan'izy ireo mamokana sy mambody ary ny fanjakana dia anampy satria matotsika tonga ny José Aglo dia tsy nisy mitsy ny fanapiny ny fanjakana hatramin'izay ela dia izay tokolastovavy ka zao ho apetratsika ny fanapiny efa nisy ny tetikasa nataontsika hoe anome 30,000 hectares ny vilaran-tany izaraina amin'ny tanora fivonona ambody
vahoaka malagasy. Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena dia mila ampitomboina ny tompon-daka eran-tany malagasy. Isika tokoa mantsy dia tamin'ny taona 1970 tamin'ny taona 1970 dia tompon-daka eran-tany tamin'ny atletisme. Nany Amerikanina aza dia resitsika tany aminy ary ho averitsika zany satria ho ampitsika ny atleta malagasy tompon-dakovary. Mila ampitomboina ny tompon-daka eran-tany. Zay no natonga antsika nametraka ny hoe stade olympika afaka mandray lalao iraisam-pirenena manerana ny nosy tompon-dakovary. Mikasika ny baolina lavalava manokana dia misy vaovao ho tenenina zareo alohan'ny satria dia tia anio taranja iray io miponina eny amin'ny tanàna rehetra eny. Ka eto dia tiako ny manambarantsika rehetra fa anangana lapany rubia izay kianja goavana eto renivohitra isika baolina lavalava na ny rubia atao amin'io ary afaka mandray ireny lalao iraisam-pirenena ireny. Ny tanora dia tsapa fa tia fanatanjahantena ary zay ihany koa no lazaintsika hoe ametrahana salle de sport na salle de musculation manerana ny boriboritany eto Antananarivo sy eny amin'ny faritra rehetra manerana Madagasikara tompon-dakovary. Tsy mba tiako loatra ny tanisa sy ny teny ny zavatra hoe ho atao fa matoa amin'ny teny hoe ho atao dia mivitsy io satria tsy azo ny kofa mambavatrony zao azo ny fampisehoana ary azo ny fanerana tompon-dakovary. Nisy mantsintsininy tamin'ny tenitsika hoe mila omena sehatra ny mpanakanto, mila pina ny mpanakanto ary tamin'izany andro zany dia nantenako zao karakara lanonana tao amin'ny toerana atao hoe Atsonjombe io fa na ny toerana fidiovana azy dia tsy nisy tao amin'izany toerana atao hoe Atsonjombe zany fatatsika rehetra. Ny tenako hoe amboarina io Atsonjombe io pesaka ny tsininy aiza ny volanaovana an'izany zany teny lahara-pamehany ay zany no nandika ny taona maro tsy misy tatana ny eritreritra hoe atao zany kianjana Atsonjombe zany fa ankehitriny tsika tanora dia nametraka amin'ny mpanamby ary vitatsy hoe la Atsonjombe fotovaty. Anampy ny mpanakanto ny tenako satria no misy mieritreritro hoe zato mpanakanto tsy maninona fa artista namanareo ara-pilanareo miasa ampiranitsika an'olo-kianja izay anisany sehatra goavana indrindra aty amin'ny ranomasybe indianina no ao Atsonjombe ho ataontsika io ary ho tenanareo aza taitra satria tsika dia mahita clipy amin'ny télé ny mahita ny Maria Carré, mahita ny Shakira ataontsika tonga aty izy raha tiatsika zany tompon-dakovary ataontsika